Manolotra ny araba tompokilasy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahatalavitry ny MPS. Arabaina ihany koa isika rehetra nahatratra indray ity farany taona araiky amby 24 ity malasanao ampanajana sy ampitiavana arantenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Eritaona katroka androany noho ny voan'ilay volamena 3.70 faingo 5 kilao teto Madagasikara izay tratra tatsy Afrika Atsimo. Eritaona katroka ihany koa tsy nahafantarany malagasy intsony ny toy n'ity rara ity. Germain Menjanary ando miaratina ary Mathieu Pressy. Ilay volamena tsy tafaverina eto Madagasikara, irena ampidirina ponja, efa manomboka mivoaka tsikelikely ao Jiafa, ka tahorin'ny tale général ny ACM. Dia lehilahy iray izay tale teo anivon'ny service et transport aérien na ny STA. Ilay kompani pitaterana anabakabaka tsy miankina, tompony fiaramanidina niondranan'ireo olona telo, nitondra ny volamena 3.70 kilao nakao Johannesburg indray zao, no fantatra fa nivoaka ny Jiafa, fonja nitazomana ireo lehilahy rehetra, voaroiroy tamin'ny tirara ity, efa volana maromaro izao. Ny fahenan'ny volana Janoary 2024 no nilaza ny mpitondra, fa tapaka tao anaty ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny fotoana io. Ny tsy maintsy anaovana ny fomba rehetra amerinana ilay volamena, milanja 3.70 kilao nakany ivelany ao amin'ny banky foibe eto Madagasikara. Isy fifandraisana sy fiaraha-miasa amin'ny lafin-drehetra eo amin'ny fitondrana Afrikanina Tatsimo sy Madagasikara. Nampiakatra ny raha fanondranana volamena teny anivon'ny PAK na ny pôle anti-corruption ihany koa ny fanjakana malagasy. Hoenjehina, ariaran'ny sazy ireo rehetra izay mikasa ny anelanelana na isakatsakana amin'ny fanatanterahana izany fampidina azy ireo eto an-tanindrazana. Tsy maintsy ampiarina lalàna ho hiatrany ny fampitambavao. Eritaona katroka dia aoriana, tsy fantatra mazava izay tena tompony ilay volamena izay nivoaka io, fa ireo irakiraka ihany no nampidirina ponja, ary efa misy no mivoaka ny Jiafa. Tahaka izay ihany koa ilay volamena tratra tatsy Komoro. Any ivelany foana voatratra ireo mpanondrana sy mpangalatra ny harem-pirenena. Raha ny tatsitra izay navoaka ny ivitoerana mpanangona Antotanisa eo anivon'ny firenena mikambana iray, dia nalatratra 200 taona ny volamena naondrana tany Emirats Arabes Unis, araka ny fanambarany ny faditseranana ao an-toerana avy ety Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022. Izay 1.70 taona ny taona 2022 ary 7.70 taona kosa ny taona 2022. Ny tatitra nataon'ny Transparency International kosa dia nanambara fa mahatratra 12 taona ny volamena voaka eto Madagasikara isan-taona raha ny taona 2022. Maro moa ireo loharanom-baovao manamafy fa nitohy hatrany izany fanondranana volamena izany nandritra ny fihibohana teto amintsika iny. Raha atao tsotsotra izany ny kajy dia 12 taona, izany hoe 5,000 Raial kilo ao anatin'ny 700 andro fiasana, satria moa ny douane tsy mahita rehefa andro tsy fiasana araka ny nambaran'izy ireo, dia 50 kilao isan'andro izany ny volamena voaka eto amintsika mandritra ny andro fiasana ny douane. Mazava ho azy fa misy foana ny fanondranana volamena zany eto amintsika tao anatin'ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022 ity. Hatreto anefa dia fantatra fa ireo volamena voaondrana antsokosoko any ivelany any no fatambahoaka ampahibe maso, hatraizany mangarara ataon'ny fanjakana. Vavao ny fitaterana indray fiara sprinter iray nitondra fianakaviana andeha amonjy fahoriana notradoza io maraina io tany Antanety-Mboangy any Analavory. Raha ny loharanom-bavao dia pandemisa 7 ny fantatra fa namony eny ny 4 maty teny eo ary ny 3 kosa maty tany amin'ny hôpitaly. Mpandeha maro ihany koa ny fantatra fa naratra mafy ary efa manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny antony natonga ity loza matsiravina ity, saingy fantatra fa dia potika tsy nisy noraisina ihany koa ilay fiara sprinter. Io amin'izay efa voatapatapany izay hatrany trano iray tera amin'ny fokotany Mamory miray Antoby Ivato. Nisy fianakaviana maromaro no niotsaka vokatry ny orambe omaly alina. Totitra atao ny fianakaviana iray. Olona 3 kosa ny fantatra fa maty raha ny vavao voaray eto Ampelantanana. Zazavavy kely ny iray tamin'izy ireo.
Mahalona izany dia mila mitandrina sy mailo hatrany rehetra mahalona ny firotsahany orana indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra eto Madagasikara izao izay mitarika fiatsahana trano na tany tahaka izao ka hijery sy hanamarina ireo zavatra mety hitera-doza. Vaovao avy any Anosy Elville indray misesesy ny fidiran'ireo mpifindra-monina any Anosy amin'izao fotoana izao. Mahery ny 20 ireo nigadona atao anatin'ny seranatsambo tao antoerana tamin'ity androany ity araka izao angom-baovao nataony namana mpanao gazety Ando Mialatina mialy rarombana ary Mathieu Prince. Mpifindra-monina mahery ny 20 no nigadona tao amin'ny seranatsambo ny Anosy androany. Ny sesezany tao anatin'ny fotoana maro zao. Raha ny vaovao dia nafaran'ireo mpiray foko aminy izay mipetraka any an-toerana ireo olona ireo. Mbola misy andiany hafa koa avy tsy ho ela any an-toerana raha ny vaovao hatrany. Vehivavy sy ankizy ary tanora mbola tsy ampy taona avokoa ireto mpifindra-monina tonga tao Anosy androany ireto. Ary raha ny fanahin'ireo tompon'andraikitra dia ireo raim-pianakaviana indray no higadona amin'ny andiany manaraka eo. Rehefa nojerena ny antota taratasy teny amin'izy ireo dia ny toerana ny alana ihany no voarakitra tao anatin'izany raha toa ka tsy nahitana ny toerana andehanana. Misy amin'izy ireo aza no tsy manana kara-panondrom-pirenena sy kopia. Nambarany tompon'andraikitra any an-toerana fa ireo andian'olona mpanafatra azy ireo no miantoka ny trano ivantanana sy ny sakafon'ireo mpitsomponenana ireo ka misy ny fifanarahany eo amin'ny rotonta. Manao arina fandrehatra no asan'ireo mpifindra-monina ireo rehefa tonga any an-toerana ka isasahana amin'ny mpanafatra sy mpampiatrano ny vokatra avy eo. Manoloana ny zava-misy dia potika tanteraka ny ala ny an-toerana noho izay fanaovana arina fandrehatra izay. Manampitrotraka ihany koa ireo mpanao ilongilong amin'ny fanapahana ny ala. Mitaraina manoloana ny zava-misy noho izany ireo mponina ny an-toerana. Matetika dia olona avy any atsimo ireo mitsomponenana ireo. Mandositra kere sy ahitany any amin'ny fatriny izy ireo ka mamonjy faritra izay hitany fa ahitana fotom-pivelomana. Hatreto dia ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny fijereny ireo mponina any atsimo ireo no vahaolana hialana amin'izay fifindra-monina sy fampitehany tontolo iainana izay. Vaovao ny fanabeazana dia fantatra fa misaona indray ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fantatra tokoa mantsy fa nodimandry omaly alina i Lala Rakotson Raoulso Anessa Julienne, mpampianatra, mpanabe, poeta, mpamakafaka ary mpandrafitra ilay boky fampianarana antsoina hoe Lovako. Oly no nafantarany maro azy teo amin'ny seratry ny asa fanoratana teto Madagasikara. Mpikambana atao anatin'ny avatsa UPEN. Anisan'ny toetra nafantarany rehetra azy dia izy sarotiny amin'ny fanajana sy ny fanoratana ny teny malagasy. Izy no nandraikitra ny voambolana sy ny diso tsy ambina tao anatin'ny gazety Vali. Araka ny voalaza hatrany dia efa vitany ny lahatsoratra tokony ivoaka hatramin'ny volana aprily taona 2024 no izy izao ndosany fahafatesana izao. Izay eto anivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MPS dia mirary rivotra finoana feno ho an'ny fianakaviany. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia andian'olona maro no nirohatra nanakan-dalana sy nandoro-kodiarana teny Ambohimandraisoa, Fokotany Amboaroy, commune Ambanivohitra, Alasora, Omaly alina. Tokony ho tamin'ny fitora ariva moa ny trangany izany grevy izany. Aleony fatapahan-jiro lavareny izy ireo ka nanao izao fiatsika izao anairana ny tompon'andraikitra Isatsokajiny. Efa 2 andro ny tapaka tanteraka ny jiro tany antoerana ka niteraka fahasimbana fitaovana sy etam-barotra maro raha araka nambaran'ireo mponina trany. Tany amin'ny 7 alina tanoana kosa ny fantatra fa tonga tena toerana ny tompon'andraikitra ny Jirama nanao ny fanamboarana rehefa natsoa ny tompon'andraikitra teny antoerana. Ny zavatra magaga dia tairina hatrany foana ary miandry ny vahoaka mitroatra ity orinasa-panjakana manjaka tokana ity vao mahalala mandray ny andraikiny. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray mpanao fihetsiketsehana efatra no namoniany ary ampolony kosa ireo fantatra fanaratra vokatry ny fifandonana nisy teo amin'izy ireo sy ireo mpitandro filaminana tao amin'ny tanàna ny Omdurman
ao Soudan omaly ando miaratina Sima de Prince no nitatitra amintsika ny antsipiriany mikasika izay. Nanao be midina tao amin'ny toerana misy ny fahita lavitra Al Arabia sy ny toerana famokarana vaovao Al Hadat tao Khartoum ny renivohitra Soudan ny mpitandro ny filaminana Soudanais omaly. Nalaindreto mpitandro ny filaminana ireto ankeriny ny fitaovan'ity orinasa an-tserasera iray ity. Tsy nisy kosa ny fikasihan'ny tanana ireo mpiasa tamin'ny fotoana nakana ireo fitaovana ireo. Mafanafana ny toedrarahany Soudan tao anatin'ny 3 volana mahery nisy ny fanonganam-panjakana nataon'ny General Al Burhan mitohy hatrany ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka Soudanais manohitra ity manam-boninahitra ity. Anarivon'ireo mpanao fihetsiketsehana nidina an-dalambe indray tao Khartoum sy tany amin'ny tanàna hafa manerana ny Soudan malelaka misy. Takindreto mpanao fihetsiketsehana ireto ny irosona amin'ny tetezamita tantanany sivily sy ny fiverenan'ireo miaramila any amin'ny Toby. Nampiasa bomba mandatsa-dranomasy moa ny mpitandro ny filaminana anaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Vokany, olona 4 ny maty voatifitra tao Umurdam, tanàna anisan'ny sy ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Ampolony kosa ireo naratra araka ny tatitra nataon'ny sindika ny mpitsabo fomba ny demokrasia any an-toerana. Eo amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrany rotoky ny afo ny tanàna iray manontolo ao anatin'ny velaran-tany mirefy 500 hektara any andrefany Amerika. Ankonana maro no rava-fananana ary voatery ny findra ny toeram-ponenany vokatry izany. Mbola ando miaratina Sima de Prince hatrany. Des centaines de maisons détruites, des milliers de personnes évacuées. Trano amananjatony no maikila frehitra. Mahery ny 303 alina ireo olona traboina any Colorado ao andrefany Amerika. Firetana nateraky ny fianjairany andrin-jiro nazerany rivotra be ny fofofofo nisy tany an-toerana andro vitsivitsy lasa zay ka miteraka fiheretany ala ary izao tonga mandrava ny tanàna manontolo izao. Mahatratratra amin'ny 70 kilometatra isan'ora ny fitsokan'ny rivotra ka nanafaingana ny fiparitany afo. Mivondrona sy misalamy ny fanajanona ny fivezivezena sy ny famonoana ny afo ary fanalany ireo mponina manodidina ny firetana ny mpitandro filaminana rehetra. Maizina ny lanitra, rakotra setroka ny tanàna manakaiky ity misy firetana ity. Fotoana vitsy monja dia rakotra setroka ny abakabaka raha nambariny ireo mponina manodidina. Tsy misy fankahitana intsony eny an-dalana fa dia maizina tanteraka. Misy mihitsy azy ireo sempotra vokatry ny setroka mainty goavana mandrakotra ny tanàna. Trano fonenana, toeram-pitsaboana, hôtely, toeram-pisakafoana, toeram-pambolena maro no may. Eo ny fitsokan'ny rivotra izay mahery, fa antony mora nampitarika ny afo ihany koa ny ahitany misy anan-toerana. Atahorana ny akara ny tany hafanana ao andrefany Amerika amin'ny taona ho avy, fa indrindra ny vokany amin'ny fivoavan'ny toetrandro maneran-tany. Le Colorado connaît actuellement une sécheresse historique qui facilite la propagation des feux. Aina mafy ny isin'ny krizy ara-politika izay mafy mihoatra ny efa nisy hatramin'izay hoy ny nambaran'ny mpanao politika Iniasa Randriamamizafy aoriny ny fifiterana hitranga eto Madagasikara. Izao fihetsika ny mpitondra izao tokoa mantsy dia hita taratra fa miroso makany amin'ny krizy isika eto Madagasikara aoriny ny fifiterana araka ny fanazavana araka izao manaraka izao. No ny fihetsika ny mpitondra fanjakana izay tompona andraikitra voalohany amin'ny zava-mitranga rehetra eto Madagasikara dia ahina mafy ny krizy ara-politika aoriny ny fifitianana. Raha izao letrezana ataon'ny mpitondra izao ka tsy hanova fomba famindra izy ireo amin'ny taona 2020 sy 2021 dia ho mafy lavitra mihoatra ny krizy nisy teto Madagasikara hatramin'izay ny krizy aoriny ny fifitianana. Raha io zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy misy fandaminana ara-politika matotra sy fanarana eto Madagasikara za mana fa isy crise post-électorale mafy ny taona 2022 eto Madagasikara ary tena tahorako mihitsy zay za mametraka tena zao hoe ho mafy lavitra ny taona 2022 ny crise post-électorale eto Madagasikara raha tsy misy fandaminana ary ny fandaminana tompo dia miainga avy any amin'ny mpitondra tsy ny mpanohitra akoriny fa miainga avy any amin'ny mpitondra satria zareo mitatana ny firenena izy mitatana ny firenena ka raha tsy hainy mandanina amin'izay tena itera-doza io ary anahirana be ny mety fipokany ny lafiny ara-tsosialy dia tena miteny fa vao maika ho mafy io PPN io
iny taona raisy roa riviny tena nampikaikaiky ny rehetrarehetra misy na ny taty ambony vohitra na ny tany ambany vohitra de ny PPN de teo any fitaovana entina manangana trano ohatra ny simany vy fa zaho tsy mino mihitsy hoe ahita vahaolana an'io ny fanjakana raha mahita vahaolana an'io izy de vahaolana temporaire entina fotsiny hoe anambatambazana olona amin'ny fidianana kanefa ny olona ngefa mahafantatra an'izany sarotra be zany io arak'izany de tompon'andraikitra voalohany amin'izay krizy ho avy eto Madagasikara aorian'ny fifidianana rehetra ho avy ny fanjakana Andry Rajoelina izay fanahina krizy mafy izay no antony nanaovan'ny Filomary Karavalmanana Antsoavo ny amin'ny tokony isiny lobarandasy lehibe mialoha ny fifidianana. Fa ankoatr'izay dia fantatra fa misy afera maloto ao ambadiky ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao io hoy hatrany ity mpanao politika ity araka izao fanazavana sy fanehoan-keviny manaraka izao. Maninona moa no miakatra be ohatran'iny io PPN io de miakatra ny vidin'ny fitaovana entina manao trano na matériel de construction amiko tsy resaka lalan'ny tolotra sy ny tinady raha resaka lalan'ny tolotra sy ny tinady de zao fotsiny izy hoe tsy misy ny entana zany hoe tsy misy le tolotra zany de miakatra be ny vidiny ary rehefa be le entana de tokony midina ny vidiny fa tsika nge raha makany tsena feno vary ange any tena feno vary any itsika nge raha mandeha any ampivarotra matériel de construction feno ciment nge any misy vy nge any fa maninona le izy miakatra de tsotra kely ny any andikako an'io misy bizina any anatiny any ka le bizina teneniko tsy lay mpivarotra no manao bizina fa bizina ataon'ny fanjakana mihitsiny za tena teniko mihitsy ohatr'izay ny fanjakana mihitsy manao bizina ao anatiny satria envina élection io misy olona tsy maintsy mitady fond de campagne zany na fond de propagande za tsy mino hoe mbola misy firenena na tokon'olona matsy ny mpitondra zao fotoana zao vola entina manao campagne satria 180 millions de dollars ny vola netiny zareo nanao campagne tamin'ny 2018 aza mieritreritsika hoe vola paosiny iny fa nisy namatsy an'iny fa ny takalony reny tsy maintsy misy takalony raha ny zavatra nisy nandritra an'izay nitondran'ny mpitondra ankehitriny zay zaho mino fa tsy azo le takalo tsy inoko hoe ny fanjakana malagasy na ho an'ny vahoaka malagasy direct le hoe tanamasoandro io fa takalony le vola tamina campagne reny tsy sarotra be nino an'izany ohatra hoe le nanomezana 60 000 hectares tany terre arable azo ambolena tany faritry Bamangoko reny tsy tongatonga ho azy ka tsy fa maninona raha nao an'izany tsy mihinan'ny ny malagasy ange afaka manao zavatra ohatr'izany rehefa omena anazy ny fitaovana sy ny rehetrarehetra fa maninona mena vahiny fa maro ireo olona izay resy lahatra fa tsy lahara-pahamehana eto Madagasikara ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana ny tetikasa teleferika antony maro no mahatonga izany araka izao fanatetiana eo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala izao tsy mahamaiky ary tsy tokony hiazakazahana ny fanaovana ilay tetikasa teleferika hiazakazahany mpitondra fanjakana tokoa matsy io fitaterana antaroby mitaky herinaratra matanjaka io ny trosany Andry Rajoelina tany Frantsa mihitsy aza moa entina anaovana izany tetikasa izany ny vahoaka nefa mantra ary mitrongo vohomana kanefa ity tetikasa ity tsy ho an'ny daholobe io teleferika io hitatsika ny olana rehetra eto Madagasikara ny olana any amin'ny faritra atsimo fa tsy any amin'ny faritra atsimo ihany fa na ny eto Antananarivo renivohitra ary hitatsika amin'izao fotoana izao ny olan'ny famatsin-drano ny olan'ny famatsiana jiro ny olan'ny fahasalamana ny olan'ny fanabeazana sy ny sisa izay hitanay fa tokony mila omena famatsim-bola goavana toy izany ary efa nampikaikaiky ny olona hatramin'izay tena tsy lahara-pahamehana ary misy vahaolana izay tsy andoavam-bola azo ampiarina zao de zao raha ohatra ka manaiky mifampiaino sy manaiky ny ireo fanakianana sy ny torohevitra isan-karazany ny mpitondra fa tsy manao mafy loha ary ny tetikasa hitatsika amin'izao nge de tetikasa mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe flatter ny ego an'izay mpanao azy fotsiny fa tsy tena mitondra n'ilay tombontsoa ho an'ny mponina tokony nisy kosa ny fakan-kevitra natao ho an'ny vahoaka teto Antananarivo hoy hatrany ny fanazavana fantatra ihany koa fa tsy nanaraka ny tokony ho izy izay voafaritra ny lalàna ny nataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity voalohany indrindra aloha
ny tanàna Antananarivo renivohitra no tompony fandrindrana ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra noho izany tokony nisy aloha ny fanontaniana ny hevitry ny mponina Antananarivo renivohitra. Ankoatran'izay dia tokony nandalo fanapahana tao amin'ny conseil municipal mihitsy aloha ilay tetikasa fa tsy hoe efa natomboka ny sondage, efa natomboka ny efa nitapahana ny rehetrarehetra, efa lany teny anivony anteny miaram-pirenena le izy zay vao nandalo tao amin'ny conseil municipal ary rehefa lany tao amin'ny conseil municipal le izy nomena carte blanche zany ny ben'ny tanàna anao an'ny fifampirarahana rehetra mikasika an'io zay vao mody natao indray ny consultation publique zay mifanohatra tanteraka amin'ny zavatra efa nolanina ihany koa le izy zay vao hoe natao ny étude any amin'ny environnement, ny impact environnemental sy ny rehetrarehetra izay mifandiso tanteraka amin'ny zavatra tokony ho atao mihitsy le izy. Tsy mahagaga nefa raha iazakazan'ny mpitondra io tetikasa teleferika io. Fantatra hatramin'izay matsy fa efa fomba mahazatra azo mpitondra fanjakana izao ny fiaingona eo ambony tsokoko. Fa tena amin'ny fokotany Akazomanga inindray androany no natanterahany solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry ny asa sosialy ho an'ny farantaona no amafisiny fa itoy ny fanampiany antoko tima boribory fahina ny vahoaka ao amin'izy ireo indrindra fa manoloana ny fahasalanam-bahoaka izay mitranga amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary sy Mano Randriamala. Vary, menaka, paty, hena, savony sy ny sisa ireo no fanomezana farantaona natolotry ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry ho an'ireo zokiola sahirana sy ireo tena sahirana sy kilemaina amanjatony tao amin'ny fokotany Ankazomanga androany no mafisiny fa efa fomba fanao ny fitsimbinana ny sosialim-bahoaka toy izao eny amin'ny boriboritany faheniny saingo an'androany dia nofidina manokana ireo zokiola sy ny sahirana mba hoentin'izy ireo amarana mpifaliana ity taona 2024 ity sy ho fitsenana ny taona vaovao rampitso. Dia tonga zany tena koa nanolotra PPN toy ny vary, hena, menaka, paty, savony maro isan-karazany zany an'izy ireo amanjatony zany ireo olona ireo ary nisy koa zany olona tena notsongaina zay olona tena sahirana indrindra na tanora izy ka tena hita fa tena sahirana zany ary misy koa ireo handicapé zany dia nalaina koa zany nomena an'izay vato zay mba anaovan'izy ireo fety satria mba tokony ara-paly ho amin'ny vahoaka rehetra eraka sy tontolo izao izy ireo zany dia tsy mandry ny tena koa dia nanolotra n'izy ireo zany mba irahany ampifaly miaraka amin'ny ankonana tsara ho mariana fa tsy akanavaka ireo olona ireo fa sisy sahirana zany dia nampiana daholo satria malagasy ray ratsika ary zao farantaona ohatr' zao taona tahaka izao zany tokony anambarana amin'izay zay fisakiana sy ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy zay. Feno ny fonay hoy ireto ny sitraka ny fanampiana zava-dehibe izao satria mba misy olona toy izao mahatsiaro anay vahoaka sahirana toa anay iaraha malala ny fahasahiranana amin'izao fotoana fa na ny efa manana fototrasa aza mahatsiaro mivingivina vao mahita arapaka isan'andro. Tsy tena tsisy viram-bola mihitsy raha tsy manampinampy an'ireo fokon'oloko ireo filoha amin'ny faritra tena zany mety eran'ireo olona rehetrarehetra ireo amin'ny resaka taratasy zay ny tena fiainako nefa za aloha dia tena sahirana zay ny tena izy dia faly be amin'le izy manampina dia na dia androany any ary le dia rapitsy tsy manino fa mety tsara le ataony. Falofonay ketrika tokoa zahay azoko olona satria hoentinay anaovana farantaona ho fitsobinanay ny voalohany taona rapitso indray dia hoentinay ankalazana n'izao taona izao ka noho izany dia nisotranao député ten'Andriamanitra ho lavandro iainana ianao. Etsy ankilany moa dia nirarosoa ny vahoaka malagasy indrindra fa nimponina eny Ambohimanarina hiatrika tombaovao mahafinaritra ity solombavam-bahoaka ity sy ny antoko tima boriboritany faheniny raha eo ihany koa ny fetiny farantaona androany. Fanatolotry ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo fitaovana izay novidiana tamin'ny volany Siada ho an'ny commune misy 3 nambarany fa tanjona hatrany nisitra ny vahoaka malagasy ny tamberana andraikitra amin'ny alalan'izany satria volam-bahoaka tokoa mantsy izy ireny. Germain Menjanary sy Mano Randriamala. Jiro anome hazavana eny an-dalambe sy eny an'elakelatrano io no safidina anampiana ireo commune izay mandrafitra ny distrika Navaradrano ao anatin'ny volany Siada
no mafisy nisy olombavambahoaka jerirandriambolaina nandritra ny fanolorana izany androany fa misy ihany koa ny fanomezana fotodrafitrasa ho an'ireo komina sasany amin'ny alalan'io vola io no safidina manokana izany mba ho fanampina ny vahoaka malagasy satria zon'izy ireo ny misitraka taberanandraikitra avy amin'ny olombofidy noho ny olany fahatapahany-jiro lavareny miseho amin'ny jirama dia ny safidina ho jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro no natolotra jiro zany a sy fotodrafitrasa trano any gendarmerie any amin'ny komina Viliazo Masinay sy Manandrina zany ny Siady dia androany moa zany no fotoana anankiray mba ahafahan'ny olona manao fety amin'ny fahazavana dia natolotra ny commune Androany ireo jiro ireo zany mba entina nazavana ny tanàna zany mba hisian'ny fandriampahalemana eto amin'ny commune sy ny district Navaratrano zany dia ireo jiro ireo tiana manamarika zany fa tena hoe jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy ireo zany hoe tsy misy volany jirama aloha zany fa dia mirehitra mandavantaona rehefa misy ny hazavana zany na amin'ny atoandro dia mirehitra ihany koa ny hazavana amin'ny alina tsara moa ny manamarika fa commune telo no efa notororana zany Androany dia ny commune Ankadikely Sabotsina Mehana ary Alasoro amaranantsika ny vaovao dia tsy azo ekena intsony ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy sy ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoy nambaran'ny mpitarika ny RMDM ao Mahajanga nambaran'izy ireo fa mitaky ny firaisan-kina ny fametrahana ny tantandalana sy ny fitsimbinana ny fiainam-bahoaka satria pindrana fahefana ny mpitondra ankehitriny fa tsy tompim-pahefana akory Germain Menjanary Ando Miaratina Mateo Pren latsaka anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy tsy mitsahatra mitotongana ny fiainam-bahoaka io no hita tao anatiny ity fitondrana ity ny mpitondra etsy andaniny tsy tahitra fa manohy hatrany ny fomba fanaony amin'ny tsy fijerena tena tombontsom-bahoaka io no nambarany filohan'ny RMDM ao amin'ny faritany Mahajanga Androany raha nitondra ny fanehoan-kevina sy nanome afatra ho an'ny farany taona ho an'ny mponiny Mahajanga mila mijoro isika raha te hiandrandra fiainam-baovao manomboka ny taona ho avy io hoy ny fanazavany eto zay mampaneno lakolosy mafy dia mafy amin'ireo fotoanam-panjakana ambony miala tsiny miala fondro efa tena tsy zakany zanaka boina zavatra miseho tantanana Mahajanga ny fiakaran'ny vidim-piaina efa tsy resaina intsony ny fiakaran'ny ciment sy ny fer efa tsy resaina intsony jusqu'à tsika miteny zao tsisy mpitondrana de ray atao anatin'ny faritra boina mba nampiantso ireo mpandraraha na de ray satria ny fiadivana toerana fisamborana toerana no tena zava-dehibe amin'le mpitondra fa manao be marena nareo amin'izao fotoana zao amin'ny fahoriana mitomany zao zanaka Mahajanga amin'ny jaly tsisy norinasa mahito Majenga insécurité eto Majenga maro tanorany tsy miasa efa tsy tenena tsony eto hoe vidim-piainana mahita zay anatin'ny tamotamo anatin'ny Facebook mikasiky asa vita anatin'ny région Mboiny miala tsiny miala fondro aminay de tsisy zavatra vita ny asa na ny lalana atao anatin'ny faritra Mboiny maro raha manam-pandrarano ny taraina zay navita asa moa zany ozy ireo tsy voefa sasany mbola asandreo mbola tsy vita efa commencé mandeha paiement asa voalohany de tsotra hitatsika remike Orange lalana mandeha Ankatshepy lalana Ambatoboiny lalana any Marovoay hitanay daholo reo hanananay proof reo fa le problème mandalo vahoaka Mahajanga mihitsy fahasaranana tsy zavatra vita mihitsy amin'izao fotoana zao kolokolo maro loatra ao anatin'ity zavatra atao anatin'ny région Mboiny ity indrindra anatin'ny faritra Mboiny nanamafy hatrany moa ny tenany fa zava-dehibe ny fanehoana fahasahina izay nataon'ny mponina teto Antananarivo mandroana ny fitakina ny zombahoaka izay adino ny fitondrana amin'izao io tao anatiny etsiky ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa lesona ho an'ny rehetra ihany koa izao mba ahay anavaka ny vary sy ny tsiparifary amin'ny fifidianana manaraka ka olona tena hitondra fanovana ho an'ny fiainam-bahoaka
no ametrahana vitokisany dia zay ankory tompolasy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity sy tamin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny rarina dia samy atratra indray ny taona roa amby roapolo sy roa arivo isika aorin'izao fampalalam-baovao izao dia takany mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izay kosa dia ny oronan-tsary mitondra ny loha teny hoe velozer ny sampana fampalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko